Ziorsay sy ny Harina Vanily niakatra ny soratra ny saraka ve hoy ny mpanarabaovao raha vantany vao nahitany fanambarana izay nataony Harina Vanily tao amin'ny pejiny tao ka ny pispisony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resabe mandeha etsero tapajora tsiratsira Facebook ny amin'ny mahakasika ny mpanakanto Ziorsay sy ny Harina Vanily no tena iompanatsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mahajanga mpianatra manodidina ny 50 ny kiakiaka tsy tompony tena ny Ntsonya voany Ambalavelona. Tao amin'ny sekolim-pinoana iray ao Mahajanga no niseho ny tranga ankizy vavy manodidina ny 12 taona hatramin'ny 18 taona no tsy tompony tena ny Ntsonya ny kikika sy mihovitrovotra mafy tsy tanan'olombitsa tamin'ny andron'ny alatsinainy 17 aprily maraina lasa teo iny. Manodidina ny 50 eo ireo lasibatra ka ny kilasy fahaenina sy ny fahasivy no voakasika izany ka voatery nahaty vonjo maika ny fampianarana ary araha maso akaiky ny fahasalaman'ireo mpianatra ireo amin'izao ankehitriny izao. Mahataitra sy mahatalanjona ihany raha vantany vao mahita ny mpianatra voany ity Ambalavelona ity ary mpametram-panontaniana ihany amin'ilay hoe inona no tena antony mahatonga an'izy ity zavatra ataon'olona ve sa asan-devoly ratsy izay minia miditra amin'ny vatan'olombelona ao anatin'izany rehetra izany satria matetika mihenjakenjana foana ny olona rehefa tratrany ity Ambalavelona ity eny anivon'ny fiarahamonina eny. Rovana Ambohidratrimo indray lasa lavenina tsy mbola fantatra mazava izay ny andohan'ny afo efa ao anatin'ny fanadidina momba n'izany ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao. Eny ry fireneko toy izao foana ny zava-misy efa antaonany maro zay. Maikilan'ny afo dia arenina dia rehefa avy eo misy mandoro ndray inona ny tena ao ambadika an'ity fandoroana rova isaky ny mihetsika ity foana. Aingane mba ho tratra ireo izay tena tompona andraikitra amin'izay fandoroana rova izay fa tena tsy mety izay manimba ny vahoaka sy ny fananam-bahoaka izay. Bertin Rasidi manana indray feno mystera ny zava-miafina amin'ny tanàna Befandriana Avaratra ary tsy manana ampanjaka ny foko tsy mihety ho inona ambarana. Ny tsy mihety dia fantatra fa vahoaka tia fahaleovantena sy tsy tia fanjakazakana. Taloha dia tsy nanaiky mpanjaka tokana izy ireo. Matetika ny zokony lohandohany na ny mpanapaka isam-paritra no nitondra ny fiarahamonina tao amin'ny foko tsy mihety izay. Nisy ny olona nanana fahefana sy hajaina tao fa tsy nantsona hoe mpanjaka. Araky ny lovantsofina tamin'ny fotoana nanjakan'ny Andriandahifotsy sy ny fanjakana Sakalava dia nisy ny vondron'olona tsy nety nanaraka ny fomba fanapahana volo na mihety ho fanehoam-pankatoavana ny mpanjaka ka nantsona hoe tsy mihety. Raha fintinina nisy ny mpitondra teo amin'ny tsy mihety fa tsy nisy mpanjaka tokana matanjaka tahaka ny fanjakana hafa. Ny rafitra nisy dia nifototra kokoa tamin'ny fokondolona sy ny lohandohany. Raha misy milaza fa nanana mpanjaka ny tsy mihety na koa taranaka mpanjaka tsy mihety dia tena mandiso tanteraka ny tantara ho iatrany Bertin Rasidi manana izay ben'ny tanàna voafidy tao Befandriana Avaratra teo aloha. Raha momba ny tanàna Befandriana Avaratra indray kosa amin'ny mahaben'ny tanàna azy teo aloha izay nasa nanangana io lapan'ny tanàna io izay hitantsika amin'ny sary io amin'izao fotoana izao sady nandrodana ilay trano teo aloha izay trano feno mistery sy zava-miafina marobe. Tsy maro pahalala nefa ny zavatra hita tao rehefa nangady fototra io trano io tamin'izany fa mbola hitohy miaraka amin'ny profy sy ny sary. Io nambarany ben'ny tanàna ity nanamafy fa Befandriana Avaratra tsy misy mpanjaka izany. Mijoro hatrany izahay rehefa disovina ny tantara ho inona ambarana. Mananjary indray faly tena faly ity tovolahy 12 taona ity fa vita didipoitra amin'izay na voavositra na vita famorana ny zoma lasa teo iny. Tsy nitomany izy nandritra izany fa tena faly ho izy fa izay vao tena lehilahy tanteraka amin'izay. Eny efa 12 taona izany moa vao natao didipoitra ka rariny raha tsy hitomany intsony. Ary ny malagasy rehefa tsy mifoitra izany dia raisin'olona tsy ho lehilahy ianao eny anivon'ny fiarahamonina eny raha ny lovantsofina no ho resahana. Ny amin'ny mahakasika ny Mr Island indray aina Arthur no nibatany fandresena
izy no aina artira tovolahy 7 taona avy ao Mahajanga no nibatany fandresena tamin'ny faninanana Miss Mr Island deuxième édition. Izy arak'izany no hitsangatsangana any Maurice any miaraka amin'ireo mpikarakara ny faninanana. Nisy ireo ahia sy ny tahotra tamin'ny fanapahan-kevitra fa resiko izany ho izy hatrany tsy tonga lafatra fa miezaka tsapaka ireo fahalemena ananako fa miezaka mijoro satria teo lasa lavitra ho izy nankasitraka anireo mpanoha anazy sy ireo mpikarakara ny lanonana. Jumela avy ao Sambava indray no nisalotra ny nibatany fandresena tamin'ny faninanana Miss Island deuxième édition. Tena faly aho fa tanteraka ny faniriko sy ny novonovoka hatrizay. Efa nanao misy ihany aho ny taona 2024 fa tsy mbola nahazo. Ankehitriny vitako nandresy aho ka isorako ny fianakaviana manontolo sy ireo nanohana fa indrindra ny mpikarakara ny lanonana fa faly aho ho izy Jumela tovovavy 20 taona avy ao Sambava faritra Sava iny izay nibatany fandresena tamin'ny faninanana Miss Island deuxième édition ity. Jumela arak'izany no hitsangatsangana any Maurice iantohana frais d'avion mandroso sy miverina ary ny fivanihianana mandritra ny fialan-tsasatra sy ny fivezivezena rehetra any Maurice any. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika ny mpanakanto Georsay sy ny ivadiny izay Harena Vanily. Olona hiarahanao rehefa tsy mahatsapa izay maharary anao na mankarary fonao dia tsy misy varany ny fiarahana. J'ai aimé de tout mon cœur mais ça ne marche pas. Mbola ho avy ny anjarako. Ilay afaka micomprendre za ho iatrany ny Harena Vanily tao amin'ny pejiny tao tamin'ny andro ny alatsinainy 17 aprily 2024 nambarany fa tapitra hatreo ny azy sy ny PDG Georsay. Tsy mpanao baizy aho fa nabaribarinay ho fantambahoaka ny fiarahanay ka ataonay ampahabe masy eto ihany koa ny fisarahanay ho izy hatrany raha nilaza an'izay fisarahan'izy ireo zay tao anatin'ny pejiny zay. Raha lany ny fitiavanao dia ampiasaintsika ihany koa ny fitiavako ho izy Georsay namaly any Harena Vanily tahorian'izay fanambarana izay nataony izay. Ireto farany izay sampihira ary mpifankaty kanefa nilaza fa nisaraka ireto ka mipetraka ihany ny fanontaniana manoloana an'izany rehetra izany amin'izao fotoana izay. Nisaraka tena niakatra soratra ve sa resaka baizy izy tia hoy ny mpanara-baovao manoloana an'izay fanambarana izay nataony ireto mpanakanto roa samy kalaza ireto ny amin'izay mahakasika ny fisarahan'izy ireo zay. Na izy Georsay zany na ny Harena Vanily dia isan'ny mpanakanto izay tena samy kalaza amin'izao fotoana izao ary be mpanaraka izy ireo eny tambazoratserasera Facebook eny ao anatin'izay izy ireo sady mpanakanto no mpivady ao anatin'ny tontolon'ny mozika izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.